Aterina trano ny araba Douglas Tokovavy amin'ny takarivan'ny alarobia ity tonga sondray eto anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto vita lavitra ma TV manolotra ny araba ary ihany koa manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny sehatra politika isan'izany ny fahatongavan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina Mampianina Mivady rehefa avy niatrika ny fivoriana tany Addis Abeba tany isan'ny hoentina amintsika eo amin'ny sehatra ny politika izay maro ihany koa ny lafim-baovao manasongadina ny toe-karena isan'izany ny fanohikevitra ny pahi-toe-karena iray mahakasika ny vidin'ny solika izay mampikakaiky ny maro ity eto Madagasikara ny sehatra sosialy ny etsika tanterahana amin'ny asabotsoavy izao natao indrindra hanatanterahana ny firaisan-kinam-pirenena no ireo loza voajanahary samihafa miatra eto amin'ny firenena mahakasika ny toe-karena ary aloha ny isatarantsika ny fampalalam-baovao. Nisy ny fiaonana teo amin'ireo mpiantsehatra isa-tsokajiny eo amin'ny tontolon'ny solika tamin'ny andron'ny omaly fiaonana izay notanterahana teny anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izany fiaonana izany arahantsika ny ambangovangombavao. Raha ny fantatra dia nisy omaly ny fiaonana teo amin'ireo mpandraraha ara-tsolika ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola Gervais Rakotoarimanana, ny ministry ny angovo sy ny solika Horace Gassian ary ny OMH. Anisan'ny voaresaka ireo vina ho an'ity taona ity ka anisan'izany ny fametrahana ny cadre tokony hitantanana ny vidin'ny solika ho an'ny enim-bolana voalohany. Nasinteny ihany koa ny fandiniana tokony atao amin'ny mety ho fambodinana ny vidin'ny solika. Raha tsy aivina dia ny totongana ny vidin'ny barila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa nidina ny elanelam-bidy eo amin'ny vidin'ny solika izay ampiarina amin'izao sy ny vidin'ny solika tena izy na ny vérité des prix. Raha ny tombatombana dia efa tratra izany vérité des prix izany ho an'ny lasantsy ary efa nioatra any amin'ny 100 ariary any izany. Ho an'ny solika fandrehatra kosa na ny pétrole dia mbola misy ny elanelana 50 ariary eo voatratra ny vidin'ny solika tena izy ary eo amin'ny 200 ariary eo izany ny elanelam-bidy ho an'ny gasoil. Tsara ho marihana nefa fa miova isam-bolana izany vérité des prix izany. Eo amin'ny resaka famatsiana solika indray dia fantatra fa tsy misy ahina izany hatreto na dia eo aza ny fandalovany rivo-doza tredja sy ny taketra navelan'ny andro ratsy.